Ny zavatra natao androany aloha amin'ny ankapobeny manara-maso ny hazo volena satria tsy vitany hoe ambolena le hazo fa tsara ny anarana maso azy mba ahafahana mamantatra hoe mitiry tsara na tsy mitiry tsara. Ao ministeran'ny forsa sy davitra dia napakevitra fa hoe isam-bolana dia misy ekipa tonga mitsidika. Anio ty dia avy ao amin'ny direction anankitelo no nanatanteraka an'izao asa zao. Direction-ny cabinet ministre, ao amin'ny direction-ny DSI service informatique sy ao amin'ny hira Analamanga. Zay zany le ekipa tonga eto androany nandefa sorotena hiasa ty. Dia ny zavatra natao androany dia voalohany mijery nanisa ny hazo zay nivolena, dia saina koa ny hazo zay hita fa hoe tsy maniry tsara mba ahafana mandray fepetra, ary nanadio manodidina ireny hazo reny mba hanome aina an'le hazo hanamora an'le fanihina. Sady nanomana koa zany ny asa zay atao ny ekipa manaraka hoe jerena firy amin'ireny ireny hazo reny tsy nanaraka fanihiny le sasany. Misy hoe atao hoe amin'ny teny frantsay hoe retard de croissance, dia ina ny fepetra raisina momban'izay. Dia zavatra hita koa zany misy hazo sasany maniry tena maniry tsara, maniry loatra azy, dia ravina zany zay maro loatra dia mila angalana mba ahafahana manampy an'le hazo maniry tsara. Zay zao no asan'le ekipa manaraka, sady mijery koa hoe firy indray zany no anana fahasahiranana le fitihina zany mba ahafana mandray fepetra fanadify amin'izay.